Hisorohana ny tranga tahakan'ilay omaly dia ny fisiana omby izay nirifatra avy ny Ankaditratombo nihazo Analakely dia tokony apetraka ny fiarovana ny toerana izay fipetrahan'ireny omby ireny eny Ankaditratombo. Raha tsiahivina moa ny zava-nitranga omaly dia nahataitra ireo olona rehetra teny Analakely sy ny manodidina ny fisiana omby iray izay nihazakazaka nihazo ny faritra Analakely. Niteraka resabe hatramin'ny omaly ariva ny fahavitsoran'ny omby efatra teny amin'ny famonoan'omby Ankaditratombo izay niakatra teny Analakely sy ny manodidina ka nampisahotaka ny olona. Tsy nahazahoana fanazavana ny teny Ankaditratombo ny maraina teo noho ny tsy nahatao atoerana ny tompon'omby. Ny an'ny fanazavana azo dia amin'ny 4 ora maraina ny misy ny famonoana omby eny an-toerana ary amin'ny 5 ora ariva ihany koa. Efa lasa fahatairana tsy efa tamin'ny efatra na tamin'ny 5 anoana iny tsy afaka tsara mihitsy tsy dia mazava aminay izay mankariva amin'ny 5 vao maketo. Voalaza fa mila fijerevana manokana ny fiarovana ny toerana fipetrahan'ireo omby eny Ankaditratombo mba hisorohana ny vona mety ateraky ny tranga toy izany indrindra amin'ny toerana be olona tahaka ny faritra Vonina Antananarivo.